Eo amin'ny ady amin'ny fanondranana sy ny fiazonana zava-mahadomelina kosa indray dia nodorana tetsy Ambohitrimanjaka androany tolakandro. Ireo rongony mahery vaika ny lanja 470 faingo 420 kilao sarona tetsy Manjakandriana ny herinandro lasa teo. Teo imason'ny mpitandro filaminana, vaditany, faditseranana ary bianko sy ny mpanao gazety no nanatanterahana izany. Natao teo maso ny manapahefana isantsokaziny sy ny mpitandro filaminana ary ny mpanao gazety tetsy Ambohitrimanjaka io tolakandro ny fandorana ireo rongony mahery vaika tratehaka tetsy Manjakandriana ny herinandro lasa teo. Dingana maro no narahina taorian'ny fatratrarana ireo zava-mahadomelina sy ireo tomponantoka ny alohan'ny fampiakarana ny raharaha teo anatrehan'ny fampanoavana ary ny fandorana izany. Dia rehefa teo fampanoavana moa ny fitondrana ny raharaha dia manao fangatahana amin'ny lehiben'ny fampanoavana ny madame le procureur mba ahafahana manao an'izao fandoroana izao dia efa nahazo ny alalana avy aminy. Ary izao fandoroana ny entana voarara izao dia tsy ny ladoany ihany akory no manao an'ilay fandoroana fa misy karazana mpandray andraikitra maromaro dia ao ny fitsarana, eo ihany koa ny ladoany malagasy, ny polisy malagasy, ny gendarmerie nationale, ny ao amin'ny comité interministériel de coordination de la lutte contre la drogue izay eo anivon'ny primature dia atrehan'ny huissier. Ary alohan'ny nanaovana ny fandoroana dia natao indray aloha ny deuxième test hijerena fa tena rongony marina ireo entana ireo ka manampahaizana manokana momba izany no nalefa nakaty manao ny test alohan'ny fandoroana. Ny andro natratrarana ireo zava-mahadomelina dia olona 7 no voasambotra ka teratany Maorisiana ny 3 hatramin'ny omaly dia fantatra fa ny ampy rovavy izy ireo ary izy 110 mianata ireo no indray natolotra ny fampanoavana. Mikasika ireo rongony mahery vaika kosa dia tafakatra 470 faingo 420 kilao ny lanjany izany rehefa natao ny fandanjana sy ny fitiliana izany. Mikasika ireo teratany Maorisiana kosa dia ho tsarainy eto Madagasikara izy ireo. Raha ny tedibidin'ireto zava-mahadomelina ireto dia mahery ny 410 miliara ariary izany raha ny tombatombana izay nataon'ireo manampahaizana.